dia mbola faly miaraba anareo ny tokantrano indray amin'izao takariva izao manaraka tsy tabaka ny fandaharana météo Madagasikara. Raha ny sary antsika amin'ny zanabolana dia toetra trano ty andehandraona ty atao amin'ny ilany atsimo atsinana Madagasikara, zany hoe ilay front zany mbola mahazo vahana ao atsimo atsinananao. Vokatrizay toetrano ny orantandrivindraona amin'iny faritry ny Anosy sy aty amin'ny faritry ny Vadivavy Fitovinany iny. Fa raha idirana amin'ny atsiprian'ny toetrandro any Rampitsimaraina dia ahitantsika orantandrivindraona aty amin'ny faritry ny Anosy, ahitana ihany koa aty amin'ny faritry ny Savasy, Analanjorofo aty, fa andehandraona ny hitantsika aty amin'ny ilana atsinanana Lalamanga sy aty amin'ny faritry Vadivavy Fitovinany, balika tanteraka moa ny masoandro amin'ny faritra sisa. Raha ny toetrandro vao vinavina ho an'ny Ampitsoariva kosa indray dia toetrano miorana aty amin'ny faritry ny Anosy, andraona ihany koa ny aty amin'ny faritry Atsinanana sy Vadivavy Fitovinany, ahitantsika raona ihany koa ny any amin'ny faritry ny Orombeany, fa ifandimy raona sy masoandro aty amin'ny faritry Sava, ny faritra sisa moa zany dia anjakany masoandro. Raha ny maripana vao vinavina ho an'ny Rampitsimaraina dia somary nahitana fiakarana kely ny eto amin'ny faritry ny ampovoantany, zany hoe manodidina ny 12 hatramin'ny 13 degré ny ambany indrindra, ary manodidina ny 12 hatramin'ny 20 degré ny morotsiraky Madagasikara. Raha ny maripana vao vinavina ambony indrindra kosa dia any amin'ny faritry Maivatanana any no ahitantsika azy ao amin'ny 4 degré zany ambony indrindra, fa ny aty ampovoantany dia eo amin'ny 13 sy 14 eo ny ambony indrindra, ny morotsiraka moa zany tsy dia misy fiovana firy amin'ny ankapobeny. Raha ivoaka amin'ireo tanàna nosy ivelan'ny Madagasikara ianao dia ibalika tanteraka ny masoandro any a Paris sy La Réunion, ifandimy raona sy ny masoandro any a Johannesburg, ahitantsika orana tandrivindraona Rakotrika any a Bangkok, andraona kosa ny andro any a Milan sy Nairobi, ary ahitantsika orana tandrivindraona any Maurice sy Comore. Dia toy izay indray tompolasy tompom-bavy ny azona roso tamin'ity takarivo ity va mirary herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra manomboka ho an'ny rapitso zany veloma.